Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, ilay tompon'izao rehetra izao. Aza mba hilikilika ny ray aman-dreny rehefa antitra. Izay indray ry havana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Be dia be ny ray aman-dreny izay tena mampalahelo mihitsy rehefa antitra. Ilay antitra izay ambarako eto dia olona tena hoe osa, olona tsy afaka intsony na dia nikarakara ny sakafony aza, tsy afaka intsony na andeha hiantsena ary dia ao anatin'izay fahanterana izay dia lasa vesatra izy ireny, ka dia be ny zanaka no tonga manilikilika amin'ireny ray aman-dreny ireny, ary tena mampalahelo ilay izy ry havana. Mampalahelo ilay izy satria ny zava-misy dia izay ilay hoe manahirana. Ianao zany raha hoe manambady ianao, mananjanaka ianao nefa ilay ray aman-dreninao koa avao tsy maintsy ho karakarainao, atao andretrety. Indraindray aza mety hoe marary matetika ao anatin'izany koa mety hoe eo ambony fandrinao mihitsy izy dia manao maloto eo ambony fandrinao. Zany hoe mitaky fikarakarana be dia be ilay izy, dia lasa tezitra ilay zanaka ao anatin'izay zavatra izay, lasa sosotra dia tafiditra ao anatin'ilay hoe mifanjana, mifanilonilika hoe alefaso ary aminareo ary indray eo aloha fa zay efa renaka zay fa mba samy zanaka daholo ihany tsika rehetrarehetra dia mifanjana amin'ilay izy. Na indraindray koa atsipy fotsiny any amin'ireny hoe toerana fitezana be antitra ireny, maison de retraite, ary tsy hoe tonga dia ratsy avy hatrany akory ny fandefasana azy amin'ireny toerana ireny, fa misy ilay zanaka sasany tena hoe alefany any mihitsiny satria ohatra hoe manakorotana azy dia any krismasy taom-baovao sy fetin'ny ray sy fetin'ny reny sisa voavangina, na hoe atsotsona tsy indraindray fotsiny sisa. Efa endrika faniliany zany fa raha manam-bola andefasana azy amin'ireny ihany ianao ao an-tranonao ao izy, tsy tena kolontsaina malagasy ireny ry havana, ao an-tranonao ao izy dia itadiavolona hikarakara azy eo raha manam-bola ihany ianao andefasana azy amin'ireny toerana ireny, mba ho hitany hoe tsy mandao azy ianao satria ny olona antitra dia manana an'io eritreritra psikolojika moa zany simba ny amin'ny hoe tsisy lavana azy tsony sy ny hoe lasa daholo ny olona rehetrarehetra dia irery izy, manana an'izay tahotra hoe irery izay foana, ka raha mbola vao mainka atsipy any amin'ireny toerana fitezana be antitra ireny dia tena vao mainka matanjaka be izay fiheverina hoe irery izay, dia lasa ohatrany hoe miandry fahafatesana any fotsiny sisa. Dia efa endrika fanilikiliany zany fa mila mandinika any amin'izany tsika kristiana. Dia tahaka an'izany koa indraindray ao anatin'ilay fanambadiana moa misy an'ilay hoe vinanto. Dia ilay vinanto indraindray tena tsy mahazaka an'ilay satria ilay zanaka mba mahatsindry ihany zany hoe ray aman-dreniko teo dia mba tiako hoe karakaraina amin'ny fahanterana sy ohatran'izany, fa ilay vinanto zany tsy mahazaka. Fa asa mety efa nisy koa ny olana tamin'ilay vinanto sy ilay rafozana sy ohatran'izany tany aloha dia tsy mahazaka mihitsy ilay vinanto dia alefaso ny ray aman-dreninao fa za tsy mila an'io, ataovy ohatran'izao ny ray aman-dreninao. Dia be ny tranga ohatran'izany. Voaraiko ato amin'ity pejy ity mahatonga anahy manao an'izao vidéo zao satria raha mijery ny tenin'Andriamanitra isika ry havana, tena saharotiny Andriamanitra amin'io resaka hoe fitondrana ny ray aman-dreny io. Fa raha mijery zao tsika ny didy voalohany ao amin'ny didy folo didy dimy moa ilay izy kanefa ambaran'ny Efesiana 4:9 izany ny didy voalohany ozy izy, satria io didy voalohany mizara roa, ny tapany voalohany dia miresaka momba an'Andriamanitra ary ny tapany faharoa dia miresaka momba ny amin'ny olombelona. Dia ny amin'ilay resaka momba ny amin'ny olombelona dia ny voalohany indrindra voasoratra amin'ny andininy 2:20 dia ny hoe manaja ny rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao eo amin'ny tany izay omeny Jehovah'Andriamanitra ao ho anao. Zany hoe mialohan'ny resaka hoe aza mamono laza nijangadjanga sa mangalatra dia izay aloha ny priorité amin'Andriamanitra, ampahafantarina ny olona rehetra manaja ny rainao sy ny renao. Ary avoantsika rehefa manohy eo amin'io Galatiana Exodus 2:20 io dia amin'ny 2:20 eo amin'ny andininy fa 5:10 sy ny 6:20 izy sy ny 7:10 dia tena miteny mazava tsara satria lalàna indray no omeny eo, lalàna ny amin'ny hoe raha misy olona mamono olona dia izao no atao aminy. Teny mahagaga ry havana voasokajy ao anatiny hoe fahotana mahafaty, zany hoe raha ohatra izy ka misy olona miteny ratsy ny ray aman-dreniny dia atao maty izy. Zany lalàna nomen'Andriamanitra ny zanak'Israely. Raha misy olona izy mamela ny rainy na ny reniny tsy voatery hoe mahafaty azy fa mikasy tanana ray aman-dreny fotsiny dia tonga dia toram-bato izy. Zany lalàna tamin'izany fotoana izany. Maneho amintsika fa tena mahasarotiny an'Andriamanitra ilay izy ary saropady amin'Andriamanitra ilay izy satria ny ray aman-dreny raha teo koa no endrik'Andriamanitra voalohany indrindra ety ambonin'ny tany. Manaja ozy izy. Ny dikany hoe manaja rehefa jerevanao ny tena hevitra io teny io dia ny hoe manome lanja, manisy valeur, zay zany ilay izy. Ka tsy manilikilika zavatra omena lanja zany, tsy ahilikilika zany. Tsy ahilikilika zany. Misy ny olona sasany dia tena hoe ilay ray aman-dreniny petraka amina trano farany izay tena tsy zarizary. Firetra mahalala olona ny amin'izany mihitsy ary hafa. Tena hoe ilay trano hipetrahan'ilay ray aman-dreniny tena hoe farany izay tena hoe fisoko. Nefa dia olona ambony. Ny sasany ala dia hoe ary an-dafy, ary an-nanina nefa ilay ray aman-dreniny tena zara raha miaina.
zarana mipetraka amina fandrinana tsoatran'izany tsisy nininina mihitsy efa endrika tsy fanajana daholo zany rehetrarehetra ny fanajana ny takin'Andriamanitra amintsika zany akory tsy mitsy hoe ekeo ekena teny amin'ny zavatra rehetrarehetra ny ray aman-dreny fanajana ny takin'Andriamanitra amin'ny ray aman-dreny raha mbola ao an-tokantrano ianao dia izay no manaja manaiky efa nambarako teto amin'ny vidéo teto zay fa rehefa ivelany tokantrano ianao efa manana ny tokantrano ianao ny fanajana mipetraka foana na vinanto ianao na zanaka nateraka ary zany dia tena te hitarika ansaitsika ao anatin'izany raha efa nanao an'izany ao mibeba fa zany mahatonga ny tenin'Andriamanitra hoe mbola avandro iainana ianao ozy izy besoroko aminareo ny aretina ozy izy zany hoe mamen'Andriamanitra fahaela velona mihitsy ianao raha ohatra ka manana zay hoe fanajana ray aman-dreny mibeba dia alaivony ray aman-drenao aza mifanjana amin'ny ray aman-dreny zany fa zay manao dia manao zay mahatsaro tianao tompony rehetra dia manao fa avelao zay tsy tianao tsy anao eo fa aza terena izy fa raha vao terenao izy dia ataony alasa fay fotsiny ny fifanabehan'ny fitazomana an'io rehefa avy eo raha hoe any aminazy le izy any aminazy le ray aman-dreny zany fa zay tena resy lahatra ny manao dia samy manao fa samy tsarain'Andriamanitra daholo ary ny zanakitsika anie dia mijery izay rehetra ataonao amin'ny ray aman-dreninao ihany no hitan'ny zanakao dia izay koa no ataony aminao rehefa any aorinany ka antitra ianao mbi amin'ny fahanteranao dia tena mila mitandrina antsika ravana ary mila tena mandiny tena ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany dia mampahery antsika rehetrarehetra izay zanaka mikarakara reny ray aman-dreny efa antitra efa eo ambony fandriana reny fa aza kivy mahireza fa tena zava-dehibe amin'Andriamanitra ny zavatra izay ataonao aza hoe maniry anazy ho faty hoe ahoana ary izy ity roviana ihany ary izy ity vao andeha fa tena sahirana izay reraka izay vizana izay miferinaina fa ny ray aman-dreninao koa tamin'ny fahakelinao dia mba reraka io mba niferinaina koa io mba sahirana io tamin'ny fitezananao ka dia anjaranao indray izao no mamaly azy amin'izay fikarakarana nataony taminao ka nahatonganao olona tahaka an'izao ary farany dia hoe ahoana ary ohatra ka tsy manaiky mihitsy zany le vinanto hoe za tsy tia lala fa rehefa hoentinao eto ny ray aman-dreninao dia zany mandeha zatsy mila mihitsy dia indraindray misy an'izay zavatra izay tokoa dia lasa ohatra ny tsy tian'ilay zanaka zany zay atao amin'ny ray aman-dreny dia zany dia teny aminao hoe ataovy ny fomba rehetrarehetra izay anekeny azy ampahafantarina azy ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ataovy ny fomba rehetra izay anekeny azy amin'ny fahanterany hoe efa tena osa io fa raha mbola mahavita kosa moa izy inona moa ny olana fa rehefa tena le tsy mahavita intsony izy dia ataovy mihitsy izay fomba rehetra anekeny azy ary rehefa tena tsy manaiky mihitsy izy dia anjaranao no misafidy fa ny vady any raha maty azo soloana fa ny ray aman-dreninao raha maty tsy misy tsony dia mandiniry havana manana fahendrena sika fa ny tenin'Andriamanitra dia tena sarotiny ny amin'ny fitondrana ny ray aman-dreny ho an'Andriamanitra rerany ny voninahitra amen.